Miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity lakamisy fa efatra ny volana janoary ity. Fifaliana ho anay trano koa ny mizaran'ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy amin'ity maraina ity. Ny rina dia hitondra hery ho anao mandrakariva izany. Alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra anio ara dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara izay ny-danitra mbola fifaliana ho anay hatrany ny miaraka aminao eto anio. Misaotra Tompo izay mbola mamposaka ny fahazavanao aminay. Mena tombonandro indray izahay ary tratro rao anio izao. Alohan'ny hidiranay eny amin'ny tontolo andro dia tianay mba ianao no loha laharana hanome hery anay sy hitarika anay eo amin'ny lalana marina. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao akaikin'izay rehetra miantso azy. Alaina amin'ny Salamo 5:120 manao hoe: Jehovah dia akaikin'izay rehetra mino azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Amen. Faly Andriamanitra rehefa mibanjina mandrakariva an'ilay masoandro amin'ny fahamarinana isika, rehefa tojolana isika na hiajadin'ny adi-tsaina be dia akaiky antsika ny Tompo ary miantso antsika izy mba hametraka eo aminy ny enta-mavesatra, ny olana, ny fangirifiriana rehetra satria izy no miay antsika. Manatona ny zanany rehetra izay ao anatin'ny fahoriana izy. Izy no fialofana amin'ny fotoanan'ny loza mitatao, manolotra fifaliana sy fankairezana izy amin'ny fotoanan'ny ahiahy. Moa hoe hiodina tsy eo amin'ny mpamonjy, ilay loharanony aina isika ka hifikitra amin'ny siny vaky izay tsy mitahiry rano akory. Rehefa manaiky ny loza dia moa ilavonjy amin'ireo izay malemy toa antsika ve isika ka handositra an'ilay manana an'ilay hery ahafahana manavitra antsika indray. Mamelatra alan-tanana izy ary manonona mpitiavana ny fanasana, manao hoe: makane samiko aty ianareo izay rehetra miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Tsy ny fisehon'ny fiandrianany lehibe sy matahotra na ny herin'izay tsy manam-paharoa no hahatonga antsika ho tsy hanatsiny raha mety hitisaka toa azy isika. Ny fitiavana, ny fangorana, ny faharetana sy ny fahalemem-panahy izay nasehony. Izany no vavolombelona nameloka an'ireo izay tsy nanompo azy tamin'ny fiainany. Ireo izay manatona an'Andriamanitra amin'ny fony sy ny fanahiny ary ny sainy dia hanandrana ny fiarovana momba ampiadanana ao aminy. Fantany izay tena ilayntsika, fantany izay tena zakantsika ihany koa ary omenantsika noho ny fahasoavany, ny fahafahana miaritra, ny fisedrana sy ny fitsapana izay avelan'izay ho anatrehantsika. Ny vavaka tononiko mandrakariva dia ny anakakezako misimisy kokoa hatrany an'Andriamanitra. Natao avokoa izay rehetra azo natao mba hanomezana fahafampony zavatra ilayntsika ara-panahy sy ara-pitondran-tena. Voatolotra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fahazavana sy ny fiainana mandrakizay. Ambaran'i Jesosy fa nasiana varavarana mivohy eo amin'ny lohantsika izay tsy hain'olombelona arindrina izany. Eo amin'ny lohantsika ny varavarana mivohy ka miparika avy eo amin'ny vavahady misokatra, midanadana eo amin'ny tara-pahazavan'ny famindram-po amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy. Dia mba ao aminao tokoa izany teny izany, aza kivy aoka Jehovah no toko sy mpamonjy anao, izy tokoa no mpamonjy antsika amin'ny fahoriana, izy ilay mpiandry tsara, izy ilay miaro antsika ihany koa amin'ny ratsy rehetra ary vorona ny taonantsika indray raha sendra solavaka antsika. Ny angatany amintsika dia ny ametrahantsika eo am-pelantanany, ny fanahiana rehetra, ny fahoriana rehetra, ny ahiahy rehetra, ka aoka hiatoraka ao amin'ny mpamonjy isika satria izy irery ihany no afaka manavao antsika. Amen. Rainay malala tsara indrindra-danitra, mbola fifaliana ho anay hatrany no miaraka aminao. Misaotra Tompo ny amin'ny teny fampaherezana izay nomenao anay. Misaotra fa tsy mba mandao anay tokoa ianao, misaotra fa eo anilanay ianao.
zay sy ny enta-mavesatray dia eto izay ankehitriny fantatrao ny zavatra manahirana ny sainay na ny fitepon'ny fonay azy nge fantatrao mba mety aiza raha eo anamboatra anay sy hanampy anay aminaran'i Jesosy amen. Sapiaro